Miaraba ny mpanaraka ny RDB Live. Eto Anjomakely izay misy ny fikambanana Sœur Bénédictine oratrice indray no hitondranay anareo mpanaraka. Henoinareo ary ny tantarany izay vao aingana ihany izy ireo ny tonga teto Madagasikara. Dia hampafantatra ny tantarany sy ny asa izay iandraiketany eto amin'ny diocèse izay misy anazy. Izy ireo koa araohatra amin'ny farany ary. Comme le tournesol s'oriente constamment vers le soleil, ainsi une adoratrice doit se tourner sans cesse en esprit vers Jésus au tabernacle. Père Louise Valère. Sœur Julia Raharvola Antriniaina, responsable voalohany amin'ny fondation aty Madagasikara. Sœur Zomiantra Marie Fabienne, manampy amin'ny Sœur Julia amin'ny fondation. Zahay masera Bénédictine adoratrice eto Anjomakely dia faly miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny RDB Live na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina any. Dia omeo koa ny Sœur Fabienne moa izany ny fitenenana manaraka andeha ilazalaza aminareo momba ny fikambananay. Faly manatitra amin'ny fianabana anareo izay manaraka ny RDB Live sy ny mpikarakara ny RDB Live ny tenako. Ny fikambananay Sœur Bénédictine adoratrice moa dia niorina tamin'ny 2017 tao tanàna kely ao Belmanie ao Alsace zany hoe ao France. Raha tsy ahivana io daty io dia 17 amin'ny taona amin'ity taona ity zany niorina amin'ny fikambanana zany hoe mankalaza an'izao vilo ny fikambanana. Io tanàna kely ao Belmanie io ao France io dia akaiky ny sistane Suisse sy Allemagne misy azy. Fanorina amin'ny fikambanana moa zany dia i Père Joseph Aloise Valère zany hoe pretra diocésiana na dévotion na fanajana manokana ny sakramenta masina hatramin'ny fahakeliny zany hoe mpianakaviana kristiana na soto mivavaka tao Avara tao Alsaciana na Terana. Tena nisany hoe tarisina zavatra nataony miainany akoatrany hoe fanajana ny sakramenta masina dia teo ihany koa fanampiana ireo ankizy sahirana tambody misy hoe orphelinat zany tao amin'ny toerana ao Belmanie. Dia maro zavatra n'izany hatrao amin'ny paroasy. Miasa ao anatin'ny firenena efatra ny fikambananay zany hoe araka voalaza teo ao France ny orenany dia ao Autriche ao Allemagne ary eto Madagasikara. Amin'ireo firenena efatra ireo zany no misy ny fikambanana Sœur Bénédictine adoratrice. Raha nahatongavanay teto Madagasikara dia tamin'ny 20 avril telo amby 20 zany hoe ho telo taona amin'ny volana avril zany no nahatongavanay teto Madagasikara. Dia voalaza aloha hoe mpamakilay dia tsy iza ihany fa Sœur Julia nandray fitenenana teo ary izao Sœur Fabienne. Natseriny lehibe fikambanana teto izay tamin'ny fotoana io dia ny maire générale, maire Hélène, sy maire Myriam, prière provinciale. Eto Anjomakely moa zany naniraha amin'ny fikambananay no nifangatahany Père curé tamin'izany fotoana izany dia Père Jacques Léonce manentana ny adoration amin'ny chapelle d'adoration perpétuelle ao amin'ny Sainte-Anne. Tena anisan'ny nahatongavanay teto amin'ity toerana ity zany hoe isaky ny alakamisy amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 dia misy adoration animée na hoe fanentanana adoration eo amin'ny toerana io ary maro ny tonga ao na avy any alavitra ny hoe Anito sy Andravoanga dia maro ny tonga mivavaka ao. Dia anisan'ny asa sahanay ao amin'ny paroasy ihany koa dia manampy ny rehetra tompo-pahitana ny rehetra miasa ao ary koa manome récollection la retraite ho an'ireo miomana andray ny sakramenta ho an'ny olona rehetra izay mangataka izay récollection sy la retraite izay. Sofiapana ny garde d'honneur ihany koa izay dia mamaly ny fiangaviana izay ataon'ny rehetra sy ny filan-kevitra araka izay fahafahanay rovavy. Ny Sœur Fabienne teo moa mombamomba ny fikambananay dia tiako tsindriana kely ny eo amin'ny hoe fanazavana ny maha Bénédictine adoratrice anay. Maro aminareo no mety mametra-panontaniana hoe manino zahay no Bénédictine efa adoratrice. Dia azavaiko aloha le hoe Bénédictine zahay satria i Père Joseph Aloise Valère tamin'ny androny dia nangetahetan'izay hoe fanirina ny fiainana monastika izay. Rehefa nanorina ny fikambanana izy dia
mampiavaka ny aim-panahy Masindabenois, izany hoe izahay zany miaina ny aim-panahy Masindabenois na dia hoe semi-cloîtré azy izahay. Dia iainanay ao anatin'izany fiainana izany indrindra ny fahanginana izay anisan'ny miaina ny Masindabenois sy nanentanany an'ireo moine tamin'izany fotoana izany hoe iainana ao amin'ny fiainana religieuzy monastique. Maninona indray izahay no adoratrice, ny fikambanana rehetra raha ny tokony ho izy dia adoratrice avokoa, fa ny mampiavaka anay izahay zany dia tsy tapak'olona eo amin'ny tabernakla, izany hoe ny masera tsirairay avy ankoatra ny vavaka samy irery dia manana adiny iray. Azafady kely amin'ny raha mpiasa teny vahiny kely hoe obligatoire ny adoration anay adiny iray isaky ny masera zany isan'andro manana adoration adiny iray avy eo alohan'ny tabernakla. Raha ohatra raha hoe tsy afaka le masera nefa tonga ny oran'ny adorationany dia tsy maintsy mangataka masera hafa izy manolo anazy eo amin'ny tabernakla, fa tsy maintsy ihany koa izy avy eo mameno an'iny ora izay tsy nataony teo iny. Ankoatran'izay dia tsy ozy izy ny fondateur anay hoe tsy eo amin'ny tabernakla ihany ianareo no bénédictine adoratrice fa amin'izay ataonareo rehetrarehetra. Dia anisan'ny anamarianay an'izay zany hoe amin'izay ataonay rehetrarehetra dia any amin'ny couvent moa raha nisy anay tany France dia misy lakolosy isaky ny fefakadiny, fa efa fantatray hoe isaky ny adiny iray dia hafa ny fomba fanen'ny lakolosy. Dia na aiza toerana misy anay zany dia mitodika any amin'ny tabernakla izahay dia misy hira fanaonao izay miaraka amin'ny vavaka iombonana amin'izay masera ao amin'ny tabernakla sy iombonanay rehetrarehetra bénédictine adoratrice any amin'ny province misy azy tsirairay avy any. Dia anisan'ny maha-adoratrice anay ihany koa mety manontany nareo hoe inona izany no ataon'ny masera tsirairay avy eo amin'ny tabernakla. Ankoatra ny fitsahoana an' Jesosy fanomezam-boninahitra sy ny fideranana azy ny fitanisanany hatsarany rehetra amin'ny mahatapitrohatra azy dia mivavaka izahay ho an'izao tontolo izao sy ho an'izay olona mangata bavaka aminay. Misy mihitsy ara moa ny olona miteny hoe aiza le masera mpitondram-bavaka. Izay zany rehefa ety Anjomakely dia tena tsy ataonay ambany zavatra mihitsy fa anisan'ny karismanay zany ny mitondra am-bavaka, anisan'ny fanomezam-pahasoavana anay ny mitondra am-bavaka izao tontolo izao. Dia izay ny fanazavana tsotsotra momba ny hoe bénédictine adoratrice. Dia afaliana ho anasy ampanetretena lehibe ihany koa moa zany no izarako aminareo eto hoe nanao ahoana ny fizotrin'ny fiantsoan'Andriamanitra tato amiko. Za moa zany mbola kely dia efa nanana an'izay faniriana hoe teo religieuse zay ary tsy niova mihitsy izay faniriko izay raha tsy tamin'ny classe de seconde. Nisy fotoanako somary mieritreritra kely hoe ohatrany tsy hanao masera izany indray fa vetivety fotsiny fa avy eo ako te hanao masera ihany. Tamin'ny alalan'ny fahitana masera anankiray nandeha nanao vakansa taty Madagasikara dia izy no hitako nambabo anahako rehefa nitantara izy hoe bénédictine adoratrice ny karisma fikambanana sy ny sisa dia nanoratra tamin'ny lehibe fikambanana tany ivelany dia tsika moa toa efa niresaka ihany hoe tany ivelany ny fikambananay fa tsy teto Madagasikara, izany hoe tany daholo ny formation rehetra no natao. Tamin'ny taona 2004 ako no niala teto Madagasikara volana Jolay tamin'izay fotoana izay 7 Jolay 2004. Dia rehefa tonga tany dia nanaraka ny formation an'ny postulante, izany hoe regardante aloha mazava ho azy dia avy eo postulante. Tamin'ny taona 2004 voalohan'ny volana aprily ako no nanao ny prise d'habit, izany hoe niditra tamin'ny formation ao amin'ny noviciat. Dia ny anay moa rehefa novice dia efa ohatrany hoe masera satria ohatr'izao ihany ny fitafianay fa mainty ny akanjo dia manao voaly fotsy. Rehefa niditra novice tao anatin'ny iray volana na novice anahako, izany hoe novice kanonika dia nandreny fahafatesany papanay tamin'izany fotoana izany. Tsy afaka no taty Madagasikara ako satria ao anatin'ny novice kanonika, izany hoe ao anatin'ny formation tena fototra le maha religieuse mihitsy moa izany dia tsy afaka no taty tamin'izay fotoana izay. Nefa ny tsaroko fa tsy hoe ny papako no natonga nahaty hanao masera fa anisan'ny fitaovana nentin'i Jesosy izy hahatonga anahy ho religieuse dia nanana an'izay faniriana izay izy hoe mba manana zanaka ho religieuse. Dia tamin'izany fotoana izany ako tena nivavaka ary nangataka taminy hoe zahako tsy andeha hody any Madagasikara moa tsy mahazo mody raha teo fa hijanona aty ako amin'izay tonga masera soma tsara. Dia nandeha teny moa ny formation dia izay fahafatesan'ny papako izay tena hitako hoe na inona mafy ny hatrehako tao amin'ny congrégation dia hoe zany tsy nandevina ray izany
izany tena anisany nanampy anahako nizotra tamin'ny mizotra foana amin'ny lalan'ny fahamasinana sy miaritra n'izay zavatra hoe azo atao hoe mampijaly kely any amin'ny congrégation kely fotsiny fa tsy betsaka. Dia rehefa vita moa ny novisia dia tamin'ny 7 avril 2024 ahako no nanao ny voady voalohany, izany hoe amin'ity taon'ity feno 20 taona ny nanokanako tena ho an'i Jesoa tato amin'ny fikambanan'i Bénédictine adoratrice. Dia nandeha teny ihany ny fotoana dia tonga ny 12 sy 20 janoary ahako no nanao ny voady mandrakizay izay nanolorako tena mandrakizay tato amin'ny fikambanan'ny Bénédictine adoratrice. Teny anelanelany teny moa misy foana ny fitsapana, misy ny alahelo satria raha vao tonga tany ivelan'ny tany zahay tonga dia tany Allemagne no nandeha tany ahako no nanao ny formation rehetrarehetra, sady nianatra ny langue allemand no nanao français ihany koa no nanao ny formation. Dia tsy mora zany satria samy hafa be mihitsiny raha taty Madagasikara zao raha ohatra ka hiteny fotsiny hoe ny fifandraisako tamin'ny fiangonana sy za amin'ny mahatanora tamin'izany fotoana izany dia tena anisany nafana-fo tao amin'ny fiangonana ako niaraka tamin'ny tanora. Dia nefa rehefa tonga tany fiainana hafa mihitsy no natrehako tany tao anatin'ny vava, tao anatin'ny fahanginana, tao anatin'ny fahasamihafana sedra be. Tamin'ny voalohany ako tena nisy fotoana tsy tamana ary ny teny tamin'ny lehibe mihitsy hoe tsy tamana ho aza. Tanysaiko daholo ny zavatra mampalahelo anahy taty Madagasikara fa avy eo tsy nijanona tamin'izay fa rehefa niaina niaraka tamin'i Jesoa, niaina niaraka tamin'ny fanampiny ny fitsipiky ny fikambanana ny fitsipim-piainan'ny Masindahy Benoît dia tena nanampy anahy zany ary nodivoiziko tao amin'ny adoration mandrakariva sy nolazaiko an'i Jesoa mandrakariva ny zavatra manahirana sy ny mahafaly anahy. Dia izay no tena hitako hoe zavatra nisongadina tao amin'ny fiainana maha-relijiosy anahy ary tsy hanenenako hatramin'izao andro itenenantsika izao dia hanomezako voninahitra an'Andriamanitra sy Jesoa Kristy ao amin'ny tabernakla. Ny tenin'Andriamanitra nanentana anahy zany tamin'izay izaho nanao fanoloran-tena voalohany izay nanao ny voady voalohany tao amin'ny fikambanana teny hoe ampoanao ny fahasoavako ao amin'ny taratasy faharoan'ny Masinagogy Apôstôly ho an'ny Kristiana tany Korinto 12. Nanao ny voady mandrakizay indray dia fantatro hoe tena fideranan'Andriamanitra foana ny fiainako ary tiako fideranana azy mandrakariva. Dia hitako malaza anazy bebe koa ny teny vahiny hoe ny psaume 33 Je bénirai le Seigneur en tout temps, je ne cesserai de chanter ses louanges. Fantatrareo ny tantaran'ireo mpamorona fikambanana sy ny andraiky ny eto Madagasikara dia ampafantatra ny fiainan'ny fikambanana sy ireo vavolombelona misy ny fikambanana tanisany tantarany ny natonga anazy tao amin'ny fikambanana koa araotra amin'ny farany ary. Aoka ho vonina lalandava ianareo ka ho voasikina ny lambanareo ary voarehatra ny jironareo. Sambatra ireo mpanombotra hatrany tompo miambina rehefa tonga izy. Masindaluka 12 andininy 530 sy andininy 730. Araka ny efa antenenay teo moa zany dia hoe zahay fikambanana tsy nisy teto Madagasikara taloha dia mety misy aminareo ny manontany hoe fa maninona ary zay no lasa tany ivelan'ny tany nefa tsy misy fikambanana akory teto Madagasikara. Dia ho azavaiko aminareo ary le izy nisy mopera anankiray tao amin'ny fikambanan'ny Spiritain antsoina hoe Père Gilbert Igelin dia izy io missionnaire ela be taty Madagasikara. Rehefa tonga ny fotoana niverenany tany ivelany dia niaraka amin'ny mpianany anankiray izay rehetra mety fantatrareo ihany koa i Père Abel any amin'ny diosezeny Mahajanga izy ialana tsiny amin'ny fanonana anarana. Dia rehefa nandeha tany ivelany moa izy tamin'izay fotoana izay vao avy namasinina pretra mihitsy izy tamin'io fotoana io. Dia rehefa tonga tany izy dia nandeha nitsidika namangy ny couvent tamin'izany fotoana izany ny couvent tao Abelmanie izay efa nahitana masera efa antitra daholo ny masera tamin'izay fotoana izay. Dia naseho andrareo Andry masera tamin'izay fotoana izay vidéo tamin'ny fanamasinana ny Père Abel Opretra. Dia rehefa vita ny vidéo dia gaga ary masera nahita hoe be tanora any Madagasikara satria misy tanora manao dansa liturgique sy ny sisa tena mamera tamin'izany fotoana izany izay efa lasa korazana moa izy. Mère Nicolas mamera Suissaise izay fototry ny aviany malagasy tany amin'ny toerana. Niteny tamin'io mopera io izy tamin'izay hoe so dia mba misy tanora any aminareo manana faniriana hiditra ato amin'ny fikambananay. Dia tamin'izay fotoana izay Père Abel tsy tena
mandray an'le izy hoe tena mila an'izany tokoa ve reto masery reto. Fa rehefa tonga elaela taty Madagasikara izy a dia namerina ny Antsao Mamera hoe mahita tanora ozy izy a ka mila tanora tokoa ve nareo. Dia nanaiko Mamera hoe mila tanora zay. Dia nafarana dia arakarak'izay moa no nahatonga ny masera malagasy tany ivelany a. Avy eo ny tanora maromaro izay nalefan'ny Maoperatany a tsy tamana fa nisy ihany koa ny tamana taty aoriana. Dia ireny tamana ireny a zay moa rehefa tany ivelany dia mitovy amin'ny misionera rehetra ihany hoe isaky ny 3 taona nahazo fialan-tsasatra enina herinandro aty Madagasikara. Dia tamin'ny alalan'ny fialan-tsasatra nataon'ireny masera zokona ireny a no nahitanay ny fikambanana. Izany hoe raha fitiniko izany a dia tamin'ny alalan'ny Père Gilbert Igelin sy i Père Abel diocèse-ny Mahajanga no nahitanay a ny fikambanan'ny Bénédictine Adoratrice tany Frantsa no nahatonga anay marobe ihany amin'izao fotoana izao. Fikambanana araka ny voalaza tany aloha moa dia misy ao anatin'ny firenena 4. Izany hoe ny andohana dia tany a France. Nefany amin'izao fotoana izao izay na dia hoe izay roa raha ny ranona teto Madagasikara dia efa misy masera malagasy namanay ihany misy 5 izay ny ao amin'ny fikambanana amin'izao fotoana izao. Toerana misy an'ireo masera malagasy ireo ao France izany hoe misy communauté anankiroa maison filiale ny anankiray ao a Dijon dia ny le foibe ao a Belmanie ao a Alsace izany hoe entre Mulhouse izy Mulhouse Belfort dia ao amin'ny ao Belmanie ny akamaroany masera malagasy fa misy koa ao a Dijon dia misy anankiray any Allemagne fa ny ao a Autriche dia polonaise autrichienne ny ao Allemagne allemande miampy an'izay malagasy zay. Ny ao France tena hoe miankina tanteraka amin'ny malagasy satria misy européenne vitsivitsy fa raha ohatra ny hoe tsy nisy amin'ny malagasy dia efa natorana hoe nikatona ihany amin'ny toerana misy anay io dia manantena hoe noavy amin'ny fikambanana dia aty Madagasikara sy ny any Pologne satria izay ny masera tanora ao anatin'ny fikambanana indrindra fa aty Madagasikara. Dia amin'ny hoe fikambanana vaovao anay moa izany dia hoe 3 taona nahatongavanay teto Madagasikara dia mbola eto Anjomahakely fotsiny izahay fa manantena izahay fa hitatra any amin'ny diocèse hafa sy any amin'ny toerana hafa araka izay sitrapon'Andriamanitra any aoriana any rehefa mitombo ny isanay rehefa misy aniran'Andriamanitra anay. Dia ankoatra ny asa pastoraly eny amin'ny fiangonana moa izany dia manome religion ao amin'ny lycée Saint Gabriel koa izahay ary rehefa misy olona mangataka anay mampanao récollection na la retraite rehefa avant na carême dia afaka manome izahay. Misy olona hafa ihany koa mangataka anay anentana adoration any amin'ny paroisy hafa dia manao an'izay ihany koa izahay rehefa mahazo lalana amin'ny pretra tokatrano. Atan'ity chapelle d'adoration perpétuelle eto Anjomahakely ity moa no anentananay ny adoration isaky ny alaka misy amin'ny teritra amin'ny 4 dia araka voalaza tany aloha tany dia maro ny olona tonga mivavaka hevitra mangatam-pahasoava fa masera Bénédictine Adoratrice anay ihany koa dia mivavaka ho an'ny olona eto alohan'ny Sacramento Masina sy ny tabernakla izahay. Adoremus in eterno Sanctissimo Sacramento. Depuis 175 ans, un peuple veille dans la foi, appelé par Aloïs Valère, adorer le Christ notre roi, devant l'Eucharistie vivante, Jésus présent jour après jour. Une prière monte sans cesse, offrande d'amour pour le monde. Jubilé, chantons de joie, Bénédictine, louez le roi, dans l'adoration et la paix, le Christ est vivant à jamais. 175 ans de foi, de dons de louange et d'amour, gloire à Jésus au Saint-Sacrement. Tika moa zao eto Anjomahakely dia tiano manao fidinin'ny fikambanana hanorenana trano dia zao hitanareo zao ny trano eo andala
ny tany azo atao eo an-dalam-pamitanana dia vola betsaka ary ny asa atao. Dia ity trano ataonay ity moa izany dia tena hoe ho an'ny communauté, ho an'ny ankohonan'ny fiainana mihitsy fa tsy hoe natao hoe andraisan'olona na ohatrany fa any aoriana kely any indray tsika vao mieritreritra hoe manao trano andraisana olona amin'ny collection sy izay zavatra fa mbola volailay fikambanana natao eo. Dia ity trano ity ihany koa izany hoe tsy mieritriretina fa tena tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy amby fitopolo amin'izao fotoana izany izy ity satria araka ny efa nitenainay tany aty Andohana dia hoe mankalaza ny fahadimy amby fitopolo amin'izao fotoana ny fikambanana. Dia ity trano ity izany rehefa vita dia anisan'ny tsangam-bato ny fahadimy amby fitopolo amin'izao fotoana. Ho voninahitran'Andriamanitra irendriany. Hitanareo amin'izany any fampitanana trano dia izay koa rehefa mivagatrany ny asan'Andriamanitra satria raha ny namina trano voalohany dia tsy nieritreritra ohatran'izao. Itsapanay mihitsy hoe teo ny fahasoavan'Andriamanitra nanampy anay ary tena hoe izy mihitsy mitantana sy manao an'ny asa fa fitaovana fotsiny ihany izany. Pour Aloïs Valère et son appel, pour chaque vie donnée en silence, à la louange de ta gloire éternelle. Jubilé, rendons grâce, que toute la terre te fasse place. Jésus hostie, plein de vie, nous t'adorons, nous te bénissons. Pour 75 ans de grâce et ton amour pour horizon. Gloire et louange à jamais au Christ Seigneur, roi des nations. Trano natombanay teto Madagasikara moa izany dia safidy anay iompy koa izay akoho manatody lava. Anisany hoe anampianay ny fivelomanay eto Madagasikara dia arakaraky ny zava-misy indraindray maro be indraindray vitsy. Amin'izao fotoana izao misy 100 mahery izy ireo dia manatody eo amin'ny 90 hatramin'ny 100 eo. Io izany anisany manampy amin'ny fivelomanay eto. Dia izay sœur bénédictine adoratrice izany dia manentana anareo tanora manam-paniriana hiditra na hijery atao amin'ny fikambanana indrindra fa ianareo hoe afaka baka na hoe manana expérience mangetaheta anaradian'i Kristy. Contacte tena tsara indrindra dia manantona anay isaky ny alakamisy après-midi amin'ny adoration eny Anjomakely ao amin'ny chapelle d'adoration. Dia mirary soa anareo sy manantena anareo ho avy iaona aminay. Dia izay zany zao manana tanora anankiray mijerijery eto amin'ny fikambanana fa efa nisy koa tanora anankiray lasa nanao formation any ivelany izy tamin'ny taona lasa iny izany. Dia misy tanora mivezivezy rehefa hoe vacances na manam-potoana dia mandalo ety aminay. Dia manantena ny fahatongavanareo dia mbola manana eritreritra koa izay hijery hoe amin'ny fotoana inona no tena andraisanay tanora na hoe misy recollection kely ho an'izay manam-paniriana fa izao zany nony dia afaka manantona anay eny amin'ny chapelle d'adoration ianareo. Dia misaotra betsaka mankasitraka dia mirary soa ho anareo rehetra.